Zona no tokanana amin'ny fomba official ilay fotodrafitrasa complexe sportif ao amin'ny lycée d'enseignement général ao Mertsetosika ao amin'ny folo maraina no anatanterahana izay lalina-mpitokanana izay araka izany dia manasa ny rehetra ny tompona andraikitra anatrika izany fotoam-pitokanana izany fa misy amin'ireo mpandinika ny toe-draram-pirenena kosa no mandroso sosokevitra amin'ny fampiarana ny dévaluation 40% ny vola malagasy eo anatrehan'ny fahasahiranana mahazo ny firenena amin'izao fotoana izao izay kilany nefa ny tompona andraikitra ny banque FUB tena nanambara fa tsy azo tanterahana velively zany tato-pavao ary hoentin-dravaka Randriamanalina sarin'ny Mambra Samuel. Maro toerana hatrany ny fitantanana arabola sy ny lanja amin'ny vola malagasy na dia teo aza ny krizy lalovan'ny firenena noho ny fisian'ny politika ampitantanam-bola mahaleo tena eo anivon'ny banque FUB ny Madagasikara araka nambarany Andriamatoa Gira Tovondraona gouverneur Vonjamaika eo anivon'ny banque FUB Madagasikara. Zavatra voalohany resadresaka zavatra jerena dia ny inflation. Ny inflation zany raha ohatra tamin'ity tamin'ny février 5,6 ny inflation, tamin'ny volana mars izy 5,4 efa metsara zany izy inflation dia zany tsy menamena raha ohatra hoe niakatra 10 izy na 53% ny alatsika tamin'ny taona 94 53% ny inflation ary 33% taux directeur amin'ny banque centrale raha ohatra ka isamboly ianao tamin'izany fotoana zany ka te amerim-bola amin'ny banque dia tsy maintsy manao bénéfice any 65% 70% vao mahavela le 33% amin'ny banque dia zao zany ny 5,4% ny izy ny inflation ny zavatra atao amin'ny banque centrale amin'izao fotoana zao dia miaro ny vola tsy pampana ny fitangana vola misy liquidité zany teo eo misy liquidité bancaire nanatratra tamin'ny mihoatra ny 200 milliards zao izy efa latsaka efa manakaiky efa 60 milliards izy liquidité amin'ny fotoana zao ifanaro tsisy tsony zany tsy atahorana tsony zany inflation d'origine monétaire zay tsy avaty amin'ny vola no isin'ny inflation fa raha misy zany ny inflation dia mpivarotra mapakatra ny vidin'entana fa tsy hoe ny fitopahan'ny vola no mahatonga ny inflation. Miara-miasa tanteraka ny banque FUB Madagasikara sy ny fanjakana ary mahaleo tena tanteraka ny banque FUB Madagasikara eo amin'ny fitantanana amin'ny vola malagasy hoy ny fanamarin'ny ministra ny vola sy ny deti-bola. Tadi tsara nge fa eo amin'ny lafiny ara-toe-karena zany dia eo lay rafitra atao hoe financière autorité financière zay andraikitra tazomin'ny ministère ny fitantanam-bola sy ny deti-bola ary misy le andraikitra atao hoe autorité monétaire zay anjara andraikitra ny banque FUB Madagasikara. Zay zany dia izy no mijery an'izay anjarany no mijery ny fitantanana ny lafiny arabola takininona ny vola zay tokony akorina eo amin'ny sehatry ny ara-toe-karena ahoana ny lafiny fitantanana an'izany ahoana ny fitsinjovana ny valeur an'izany vola zany eo amin'ny toe-karena ahoana ny amatsiana arabola ny toe-karem-pirenena zany rehetrarehetra zany dia andraikitra lehibe zay tazominy banque FUB ny Madagasikara. Nampahafantarany ministra vola sy ny teti-bola ihany koa fa nisy ny fanendreny ireo mpikambana vaovao miisa 7 mandrafitra ny filakevitra ny banque FUB Madagasikara. Izao moa no natao dia mba hanamafisana ny lafiny ara-pitantana eo anivon'ity banque FUB Madagasikara ity hoy hatrany ny fanamariana.